Alléluia, fahalemerabanao indray izay eto amin'ny fiangonana Christ Embassy Madagasikara amin'ity zoma fafito ambin'ny folo amin'ny volana oktobra ity tolorana ianao indray ny rapsodiny famarinana androany izay mitondra lohahevitra hoe fahaterahana indray fahamarinana ara-panahy. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana faharoa toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo, ny zavatra rehetra. Indray andro dia nisy lehilahy iray manan-kaja mpampianatra malaza teo amin'ny Jiosy. Avy amin'ny antoko ny fariseo izy, antsoina hoe Nikodemosy. Nanatona Jesosy izy. Io lehilahy io dia anisan'ny mpanapaka goavana manana maha izy azy eo amin'ny Jiosy. Nefa na dia teo aza izany fahaizana sy fahalalana sy ajana nanan'izany, indrindra mahakasika ny finoana sy ny fivavahana nentim-paharazana, dia mbola nisy zavatra izay tena manan-danja tsy ampy taminy. Nijery azy anefa ny tompo ary nanao fanambarana lalina izy tsy takatry ny saina araka ny fahalalana sy ny fombafomba fivavahana ananany amin'ny maha-Jiosy azy. Hoy Jesosy taminy hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahatelo nahitantsika an'izany. Talanjona tanteraka Nikodemosy ary lasa sainany amin'izany teny izany izy, ka nanontany hoe ataon'ny olona ahoana ary no haterahana rehefa lehibe. Fa ny Tompo Jesosy dia tsy niresaka mahakasika ny fahaterahana ara-batana nefa, fa manambara fahamarinana ara-panahy lalina izy. Ka ny fahaterahana indray dia tsy zavatra tsotsotra, tsy ilaina na hoe tsy manan-danja araka ny fihevera amin'ny mpandalina ny fombafomba-pivavahana, fa io dia fahamarinana mafy orina ara-panahy. Izany dia midika hoe na iza nateraka indray izy dia nandray fiainana vaovao mihitsiny. Aleloia! Ilay fiainana sy natioran'Andriamanitra izany. Rehefa nateraka indray ianao, tsy nampidirina tao anatinao ny fomba-pivavahana, fa misy zavatra goavana sy mahery vaika mitranga, misy fanovana mihoatra ny natoraly miseho. Izany ny fahaterahana indray. Ilay fiainanao maha olombelona anao teo iny no soloina ny fiainan'Andriamanitra amin'ny fahaterahana indray. Taminy ianao nateraka indray. Noho izany misy zavatra mitranga sy naka-toerana ao amin'ny fananao. Tafafindra niala tao amin'ny tontolo ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianao sy ny tsy fahafatesana intsony. Hoy ny ten'Andriamanitra nge ao amin'ny Jaona toko fahadimy andiny fahaefatra amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho elohana fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Efa nateraka indray ianao ankehitriny. Ianao dia nateraka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahin'ny Tompo, dia fany masina izany. Izay ateraka ny nofo izy dia nofo, ary izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ka hatramin'ny fahafito. Ao amin'ny Petera voalohany koa toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo dia manambara amintsika hoe fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety ho lo, fa tamin'ny tsy mety ho lo, dia ny tenin'Andriamanitra.